Raha resaka hamanjany vehivavy dia azo lazaina fa mba tafiditra anatiny Ireo zay manana an'izany vehivavy manja izany raha I Madagasikara. Andao ane ho raisitsika ny sombisombiny amin'ireo hatsaram-behivavy izay hitantsika an-tambazotra ato amin'ireo vehivavy malagasy izay manana ny maizy azy amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manaza antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny hatsaram-behivavy ao Madagasikara ao no tena asintsika resaka ao anatin'ity vidéo ity. Raha mbola samy aty amin'ny continent africaine dia azo lazaina fa tafiditra anatin'ny larana voalohany izany Madagasikara izany raha eo amin'ny hatsaram-behivavy satria ny vehivavy malagasy dia sady tsara tarehy no tsara bika ary mbola mahalala fomba ihany koa ao anatin'ny zany rehetra izany no sady mahay manaja ny soatoavana malagasy no mahay manaja tena izany raha ny vehivavy malagasy. Raha isika ohatra zao ireto sombitsombiny amin'ireo vehivavy izay tsara ao Madagasikara ireto I Maya Kristina sady tavony volony no sady bika no atsarantarehy izay tovovavy malagasy monina sy mipetraka any am-pitandranomasina any amin'izao fotoana izao. Ny mpanakanto dinaizy izay sady amin'ny endrika le mafatifaty tsara no African Queen tanteraka raha izany mpanakanto dinaizy zany sady tsara feo no tsara fitondrantena ihany koa raha izany mpanakanto dinaizy zany. Ny mpanakanto Arnaah izay mahafatifaty ireo tanora maro amin'izao fotoana izao izany mpanakanto Arnaah izany amin'ilay bika sy atsarantarehy no sady fahaiza mihira ihany koa. Etsankelan'izay ny mpanakanto Onja izay toa tsy mitombo mihitsy ny taonany fa toa miatanora lalandava satria noho ny amanjany izay dia tena mbola mipetraka tsara izany mpanakanto Onja izany. Na dia eo aza ireo tanora vehivavy manja dia tsy lasa danja amin'izany ny andriambavilanitra mama miderange viavy sy lahy izay tena mbola mipetraka tsara ny hatsarany amin'izao ankehitriny izao na dia efa somary nahazoazo taona azy zany vehivavy ao anatin'izay hatsarambika sy hatsarantarehy izay. Resantsika ihany koa ny hatsarambika sy tarehy izay anana ny mpanakanto na Chaine izay sady bika ny volony no taviny no hatsarantarehy ananany daholo izany rehetra izany miaraka amin'ny hatsarampeo amin'ilay mazoto manadio tsara araky ny voalazany ao anatin'ny hirany izay. Eo ihany koa I GASY tsy mihety izay tena manana bika manana vatana tsara ary tena ananany daholo izany rehetra izany no sady mahay mihaingo mety tsara amin'ny vatany izany GASY tsy mihety izany izay tovavy avy any amin'ny faritry ny Sofia iny. Tsy latsa-danja ao anatiny izay hatsarambika sy tarehy izay ihany koa ilay pandi ao amin'ny tarika Jery Marcos tsy iza moa izay fa Christiane la Souriante izay vehivavy mitsikitsiky lava no sady mahay mandihy miampy hatsarambika sy hatsarantarehy izay moa zany ka tena vehivavy manja. Ao indray ny vadiny mpanakanto Tricor izay sady mpanakanto no mpamorikira nireo artista maro moa izany Tricor zany tsy iza moa ny vadiny izay fa Kalida izay isan'ny tsokintsika manokana tao anatin'ireo vehivavy manja ho an'i Madagasikara izay ihany koa. Ineli Anjarasoa izay lasa misy ny Madagasikara tamin'izany fotoanandrony izay sady isan'ny vehivavy sady manja no mahay miaramonina no sarika lalandava ihany koa izany Neli izany tao anatin'izay hamanjana tanteraka izay. Aza dino ihany koa ny mpanakanto Wendy Catalina izay tena manja izany vehivavy izany. Efatra amin'ny ela moa dia maro ireo tovolahy izay mitsiriritra an'izany mpanakanto Wendy Catalina izany noho ny hatsarambikany sy hatsarantarehiny niampy ilay fahaiza mihirany tao anatin'izay fotoana lavalava izay. Fa ity anankiray ity kosa dia ohatrany efa tsy mahita malagasy intsony ianao raha
raha mijery an'ity vehivavy ity fa tahaka ny rony mahita karazana safiotrana vehivavy ireny anao mahita azy no relahy moa anaran'izy ity izay vadiny ilay lehilahy mpitaingina moto kalaza iny ity vehivavy manja kely ity. Tsy latsa-danja ao anatin'izay koa ilay vehivavy izay mpanao vantany ligne tsy iza moa izay fa vadiny mpanakanto Tikson izay tafiditra ao anatin'izay anotsongointsika ao anatin'ny vehivavy manja izay ihany koa ity vehivavy avy any amin'iny avarabaratry ny nosiny ity vehivavy manja kely ity. Miatry indray mantsy dia efa tsy resahana intsony izay amanjany izay sady top modèle no mannequin koa ny vehivavy na ho an'ny Madagasikara izany na any ampitan-dranomasina any izay toerana ipetrahany dia modèle photophone izany vehivavy miatry izany no ny hamanjany sy hatsarambikany izay. Eo ihany koa i Sandra Gomez izay vadiny mpanakanto César amin'izao fotoana izao izay tafiditra notsongointsika tao anatin'ny ireo vehivavy kalaza no sady manja raha ho an'ny Madagasikara izany Sandra Gomez izany. Iabrinina indray ilay lany misy matsinina farany teo iny dia nanaitra ny tovolahy maro tao tapatrasirasira Facebook tao ny hamanjany izany tovavy izay avy any amin'ny faritra atsimon'ny nosiny ka lany misy matsinina farany teo iny izany abrinina izany ka tena hamanjandra vehivavy. Azadino ihany koa itotolala izany hoe lalatina rakotondra zafy izay isan'ny vehivavy manana ny mahizy azy na ny hamanjana izany na ny fahaiza miaina indrindra fa ny fahaizana sy ny fahaiza manao dia tafiditra notsogointsika ao anatin'izay vehivavy manja izay ihany koa itotolala tao anatin'izao rehetra izao. Ny mpanakanto Joanne izay monina sy mipetraka ampitan-dranomasina any dia notsogontsika ihany koa tao anatin'izay hoe vehivavy malagasy manana ny hamanjany na ny bikany sy ny tarehiny izay miampy ny hatsaram-peo ihany koa izany mpanakanto Joanne izany. Fa ity farany reto kosa dia Ireo lehilahy tovy vehivavy izay manana ny hamanjany ihany koa izy reto ao anatiny izany rehetra izany. Tsy iza moa izay fa izaty arosy izay lehilahy nivadika vehivavy fa azo lazaina hoe manja ihany koa ny tenany raha mijery ireo sariny izay miparitaka tapazotratsirasira Facebook ireo. Ary azadino ihany koa ilay Beyoncé malagasy tsy iza moa izay fa Zoliska izay tafiditra ao anatiny ireo sarim-bavy manja ihany koa ny tenany amin'izao ankehitriny izao. Izay moa ireo voatsongo tao anatin'izay resaka hatsarana bika sy tarehy izay fa mety mbola maro any fa tsy voatsongotsika tao anatin'izy ity fa ho ataontsika eto amin'ny manaraka izany rehetra izany. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino fony milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa. Anzarako itu miambingi fo miambingu lo katia fitava kwe fani fo fatitanulo ulu tia vintenga chimanga janteng ulu tia vintenga chajuan tenenga zangare amizanzara kwekzauzi zangare amezanzara kuza mamieza kama katiawo sauna fatan batiamno mamieza kama ngazolu tianfa sana zano andara kitsiniani nadia lavuzami yeza kami chakareti puzeng sulwa kwa ravwanga yeah hulu tia vintenga chimanga chanteng hulu tia vintenga chajua tenenga zangare amezanzara kwekzauzi
Zanahary amezanjarako za Maniezaka makatiawo Zaona fatsary mba ty aminao Mba miezaka magnajolo tiagna fa Zarina zano Anjarako e, anjarako Anjarako e, anjarako Ito miambigny fô miambigny olo ankatia fitiavako efa ny fô fa tsy tan'olo Mba miezaka makatiawo Zaona fatsary mba ty aminao Mba miezaka magnajolo tiagna fa Zarina zano Anjarako e, anjarako Anjarako e, anjarako eza loatrano Capital Record